Ko amin'izany nazovo no mandre izany teniko izany dia makato azy dia oharina amin'ny lehilahy manatsaina izy izay nanorona ny tranony teo ambonin'ny vatolampy. Mateo 7:7-20. Mamaraparana fehin'ny toriteny nataon'i Jesosy Kristy tany an-tendrombohitra zany, lavo zany raha toriteny. Hiezaka riavana mba hanao an'ilay toriteny koa mba izay farany lava tratrako. Dia efa mampiomana anareo azy zany mba hanahaka ny tompo io azy zany. Ny tompo zany nanomboka amin'ny 7 maraina ny hoany amin'ny 7 arivo vao takotra. Ny génération Z sy ny génération Alpha dia tsy mahataty zavatra hely zany izy. Satria izy ny azy zany fasta daholo. Izy génération connectée dia fasta daholo ny azy. Minambara izy dia fasta. Miteny izy dia fasta. Satria izy fasta. Fast food. Fasta daholo ny azy. Eny ariavana. Toriteny lava ao zay manomboka any amin'ny toko 5 maraba tonga any amin'ny toko 7. Tsy nisy ny ala eo rasta. Tsy nisy ny ala eo mandra-parivon'ny andro. Miainy toriteny. Tsy haiko zany tanora amin'izao hoe raha miainy toriten'ny pastera 4 minitra ny tatiny adiny 4. Fa ny olona tamin'izany nahataty ela be mihitsy. Génération ... zany. Eny aza matahotra nareo fa mpampianatra dia mahafantatra tsara hoe zao ny etonina nareo tanora. Azy. Sotranareo riavana ny fidy n'ity soratra masina ity. Nampianatra n'ilay toriteny Andriamanitra dia niaino ny mpianatra. Zay ilay tany an-tendrombohitra fatoka tsara dia niaino. Dia azo ny mpianatra tsara dia nambarany tompo hoe ko amin'izany nazovo no manrehana izany teniko izany fampianarako izany dia hoharina amin'ny lehilahy manatsaina izy. Izany hoe izay tsy niaino izany dondrombelona. Izay ny dikany. Dia eto koa izany ohatr'izay izay miaino tsara ny toriteniko izany dia maninona? Sady intellecta no intelligent. Izay tsy miaino ny toriteny izany dondrombelona. Zay ne zany le izy. Nareo ihany fidy n'ity soratra masina ity fa ny mahafinaritra n'ity soratra masina nofidinareo ity dia tena hita hoe mpianatra mikirakira bâtiment nareo, construction. Zay eto ny atao hoe lehilahy manatsaina dia mahavita manangana manao construction, manangana trano, manomboka trano amin'ny fanaovana dessin, tonga trany amin'ny fanaovana composition na ciment, manao dosage na béton sy na vy an'ity ferraron 6 12 tsy haiko tsony hovenareo dia mitsangana le trano fotodrafitrasa. Fa ny ambarany Jesosy Kristy eto tsy fotodrafitrasa fa fotodrafitrolona. Fotodrafitrina hoe misy zay zao vao nandrehana izany. Ny fotodrafitrasa manko indray fotodrafitrasa manara-penitra. Fa ny sisiny indraindray manara-pofiny. Zay ny malahirana indraindray. Ka eto ny fotodrafitrasa tsy mihetsika. Fa ny ambara eto dia fotodrafitrolona. Zay miaino tsara ny tenin'Andriamanitra. Et c'est une nouvelle construction humaine. Zay l'izy. Eto tsika hianatra ary hoe takony ahoana moa izany olona manana fotodrafitrolona izany. Fotodrafitrolona zany le mandehandeha sika rehetrarehetra rehetra zany fotodrafitrolona. Dia rehefa manao fotodrafitrolona zany miainga any amin'ny fototra dia misy ny antsoina hoe ina anaran'izy zao rehefa manao trano nareo le re fototra ry soubassement satria fondation. Fa misy koa raha fotodrafitrolona ny antsoina hoe fotom-pahavanonana. Fotom-pahavanonana. Le re amin'ny fototra ry zay. Rehefa ny trano ratsy fototra
dia manakapofona ohatran'le ndresana teo dia mafy tsara izany. Inona ny fotom-pahavanoana fotom-pahavanoana maha-kristianina, fotom-pahavanoana maha-malagasy indrindra raha volan'ny teny malagasy zao. Fa misy ane ny foto-drafitr'olona tsy mahay miteny gasy kory, ampanaovina soratinonina izy diso enimpolo, ampanaovina dicté izy 60 faute, teny anglisy izy godiny mba hainy sotran'Andriamanitra ary zay mba hainy. Ka raha te ahita fanavaozana tena izy tsika, raha ahita fanavaozana izay moa zany zao refondation zay le izy fanabiazana atao tsara dia atao viay tsara ny teny reny, le teny ifampiresahany reny amin'ny zanany, zay aloha ny anankiray, zay le fototra. Fa le fototra maha-kristianina miivo amin'i Jesosy Kristy, ambarana soratra masina ihany koa hoe Jesosy Kristy no fehizoro indrindra, Efesianina 2:2 ka ny 9:20 sy 2:20 ao amin'ny rafetany rafitra rehetra. Zay ny le foto-drafy. Inona izy? Inona le izy foto-drafy? Foto-drafitr'olona dia apetraka tsara aloha. Iny ny antsoina hoe fotom-pahavanonana. Fotom-pahavanonana. Ahiteny gasy maromaro nareo eto mpampianatra moa le mitoriteny. Dia miainga eo amin'ny rindrina eo indray, vita ny fototra dia misy indray ny rindrina. Iny le rindrina iny le fahalalana sy fahaizana ratovinareo ho resantsika rehefa avy eo zay. Iny zany le ambareto hoe hoarina amin'ny lehilahy manantsaina izay manorina ny tranony, dia le rindrina ny trano jerentsika rehefa avy eo. Inona moa zany le ao anatin'le rindrina? Dia iny zany misy rindrina iny, briky ray, briky roa, parpaing ray, parpaing roa. Sady zay ry futur ingénieur zay sady zay dia ry amin'ny tafony ry amin'izay misy ny antsony hoe zay zany tafo amin'izay zany rehefa vita le rindrina rafitsaina. Ina reny any ambony? Rafitsaina. Ny aty amin'ny ambany indrindra zany fotom-pahavanonana dia mandeha le fahalalana maro samihafa ratovinareo. Firy zao ny materanareo? Iny zany isaky ny matera zany parpaing ray, parpaing roa, afaka baka miakatra ray zany selena ndray aloha, misy senazy dia mandeha indray aloha, dia raha indray aloha ny tapenaka ohatran'izay zany le izy. Dia mitsangana rehefa tonga any amin'ny rafitsaina zany any amin'ny tafo, saina koa mila miova rehefa tonga any amin'ny vitany fananganana foto-drafy, foto-drafitr'olona. Dia andao ro jerentsika amin'izay ny ao anatin'ny foto-drafitr'olona. Koa amin'izany nazovo mandre zany teniko zany ka makatoa azy dia hoarina amin'ny lehilahy manatsaina izy. Tao jerentsika eo takiny ahoana zany manatsaina zany, mianatra izy zany aloha dia tongatra ry amin'ny rafitsaina ry zany tsara. Zay le izy izay nanorina ny tranony teo ambonin'ny vatolampy. Tsara zany ny fotom-pahavanonany izay niorina ao amin'i Jesosy Kristy lay fehizoro indrindra. Dia andao amin'izay ro jerentsika hoe inona ary reo rindrina mila atsangany reo. Zay ny mahatonga anareo aka baccalauréat io ny sasany, zay ny mahatonga anareo ifindra kilasy io ny sasany. Ndao ro jerentsika. Ny voalohany indrindra, hainareo ve zany voambolona antsoina hoe intellectuel? Hainareo ve zany? Zay intellectuel. Ny intellectuel le teny frantsay intellectuel dia mibotsina ohatran'io ny lohany dia feno diplôma ao anatiny ao. Ao venareo? Feno diplôma ao anatiny ao, azo manana dité ny diplômany, feno botsina ohatran'io ny lohany. Fa isy ny nareo le olona le misy rano reny ny lohany dia mibotsina ohatran'io reny zany botsina. Ananany tolo zany diplôma manomboka ohatrany BPC, baccalauréat, licence, master, master 1, master 2, master 24.
master 30 doctorat bosiny ohatran'olo lohany zany natao intellectuel loha feno be ny lohany fa tsy hainy ny mampiatra azy tsy hainy ny mampiatra azy be deaibe ny ankizy manana master manana inona fa rehefa saina miasa izy ary zao no tena mahay manao trano mahay mandrafitra briky manangana trano ny ingénieur sa ny maçon izy ary mahay manindrona ny dokotera sa ny infirmier azonareo amin'izay le izy zany fotsiny ny orazahako ka isika dia volavolaina tsy hijanona fotsiny ho intellectuel fa ao amin'ny soratra masina ny soratra masina dia miteny n'izany hoe atao aloha izay tonga anareo intellectuel mahay mianatra moa zany no tena marina dia manana diplôme zay ny intellectuel ka eto amin'ity soratra masina ity ny atao hoe intellectuel dia izay tia sy makato ary mianatra ny tenin'Andriamanitra zay ny atao hoe intellectuel voalaza eto amin'ity soratra masina ity koa amin'izany nazovo no mandre zany hoe mandre ny tenin'Andriamanitra izy dia manovo fahalalana amin'izany tenin'Andriamanitra zany dia miasa tsara ny sainy rehefa mpianatra ry paster Tiana reo any amin'ny université dia hianatra ny antsona hoe growth mindset mentalité de croissance ny tombo zany ny saina mba mianatra tombo ny fahalalana zay le izy dia mahay fa ny zava-doza ho aminy zasika miteny zao be dia be ny manana diplôma fa maninona tsy mahay rehefa mpanaovina pratika zay zany le izy fa tsy ohatran'izany ny mpianatry ny LTPGCM tsy mitovy amin'izany mihitsy dia eto zany ny intellectuel dia mandalina sy miaino mianatra tenin'Andriamanitra dia zany le nataon'ny Davida hoe fanilo ny tongotro sy fanazavany lalako ny teninao ato apoko ny raketako ny teninao zany hoe ny olona intellectuel zany dia mahay soratra masina misy enjana be ranao soratra masina aizany misy an'le hoe inona ny voalazany Jona 7:10 tonga dia miteny izy fa toy izao nitiavan'Andriamanitra isa tontolo izao nomeny zana n'ilay tokana mba tsy very rehetra mino azy fanana fiainana mandrakizay are zany misy an'le hoe ranona mivatana vezivezy ny fanahy ao amin'iny tsy misy eo amin'ny soratra masina kay zany le olona atao hoe intellectuel mahay soratra masina zay zany le izy akoatra ny fianarana any am-pianarana zany dia mianatra sekoly lahaty mianatra katesizy mianatra tenin'Andriamanitra dia io soratra masina io ny vozany fahendrena zany Josefa zany dia olokeny zany ary niverina homanam-pahendrena raha maki ny Genesis 1:7 sika fa misy koa ny mpanjaka raha maki ny any mpanjaka voalohany 7:7 hatramin'ny 2:20 sika dia mahitany zany any koa zany karazana fahaizana miorona amin'ny tenin'Andriamanitra zany na fahalalana miorona amin'ny tenin'Andriamanitra zany inoko sy antenaina riavana ao anatin'ny soratra masina ao Andriamanitra ny manambara ny tenany ka raha tea hitany Jesosy Kristy ianao tea lala momba ny Jesosy Kristy dia manana faharetana tahaka an'le mpianatra be deaibe nanaraka ny tompony hainy ny toriteniny teny atendrombohitra dia ao ny atakaranao an'izany Jesosy Kristy nitsangana tamin'ny maty nandresiny fahafatesana zany fahafatesana izay farany atahoran'ny olombelona indrindra ao zany no ambara so raha tsy hamaky sika fa tsy ny Koritiana voalohany 5:10 mba tonga any an-trano dia mba vakio ange dia hitanao tsara hoe makaizy ianao rehefa maty dia hitanao tsara ianao ve hitsangana sa tsy hitsangana za aloha hitsangana nareo koa noko fa hitsangana sa tsy hitsangana sa tsy hitsangana ay vakio tsara aloha ny baiboly efa tonga any an-trano zay zany le intellectuel
fa ny faharoa dao tsika hianatra ny antsoina hoe intelligence tsy izay rehetra intellectuel akory no intelligent ary tsy izay rehetra intelligent no intellectuel indraindray ny ray aman-drenitsika rehefa miteny intelligent be ny zanako iny zay tenenina anazy rehetra tadidiny daholo tsy izay rehetra mahatadidy no intelligent ovy nareo manana mémoire izy fa misy ane tena mahatadidy mihitsy fa rehefa tonga ny fanadinana tsy afaka somatsara izy tadidiny daholo ny lesona rehetrarehetra fa rehefa tonga ny fanadinana tsy afaka izy ovy ka tsy rehetra manana mémoire akory no intelligent fa misy koa tsy izay rehetra manana diplôme izy zero tsara nge no intelligent zero tsara nge le dadabery ambany vohatra ry tsy manana na CP aza ao tsy manana izy na CP aza fa tsy maharaka no dadabe ianao raha nao rotsopeta amin'ny manangana trano azonareo vela izy ianao mbola maka niveau plomb tsy zay vela izy manao an'le zorotrano maka an'le zorotrano iny ianao mbola misy ekera sady zay la izy fa neny dadabe ry tsy isy ekera fa tady no tsipitsipinao zao fotsiny ka izy nianatra akory fa mahay izy intelligent izy ina ny atao hoe intelligent ampiasaiko ihany ny teny frantsay ry zanako isa mila mahay teny pirenena hafa koa moa tsika akoatra ny teny malagasy l'intelligence c'est la capacité d'adaptation et la capacité de résolution c'est une intelligence averiko c'est la capacité d'adaptation et la capacité de résolution ny olona afaka manao adaptation ny olona afaka mamaha olana zay no intelligent tadabe vao mahita fotsiny zay hoaviny io mainty be ry rahandry tonga de efa kopy dadabe avandro zany fa ny ingénieur ny météo mbola mitsidika ordinateur izy io vao mety hoe asa nao avandrana iza zany no intelligent dadabe no intelligent da ao amin'ny soratra masina koa miresaka an'izany an'izany intelligence zany izay le asa ny fanahy masina izay le asa ny fanahy masina ny fanahy masina lay fanahin'Andriamanitra mpanolotsaina raha mamaky sika ary amin'ny filazantsara ka ny Jona toko fa 9 tonga mba mijery tsika Jona toko 7 Jona toko 7 dia tonga jerentsika ny 5 raha ty ahy nareo dia hitandrina ny didiko ary zaho angataka amiray ary izy anomenareo mpananatra io le mpananatra io ne mpampianatra hay zany fanahy masina mpampianatra mahatonga anao intelligent dia io ery ambany ery raha mitondra baiboly dia misy hoe parakleto sady mpanampy anao ny mpampahery ny solo vava mpanampy eo akaikinao hanao baccalauréat eo akaikinao eo izy sady afaka manatra hoe tsy mahazo mangalatahaka izay tsy mahazo mitrisy fa ahoana moa le formule iny averiny ray le sainao sady mahatonga anao anana mémoire no mampatsiahy ianao an'izay ny anaranao ka rehefa miasa ny fanahy masina dia sady intelligent ianao no intellectuel zany no asan'ny fanahy masina say le mpananatra dia angatao ny mpananatra miaraka aminao izy vao miala ny atrany zany anao dia zay ny vavaka Andriamanitra le fananao masina ao aza sarahana amiko mihitsy andehanao examen dia eny an-dalana eny tsy aza sarahana amiko izy miaraka amiko izy zany ry avany zava-dehibe zany dia io lay ambarany sohatra masina hoe fahahazo hery anareo asan'ny apôstôly toko 9 fahahazo hery anareo milatsahan'ny fanahy masina aminareo
dia ina moa le hery azo anankitelo ry havana le hery azo raha miteny fototra izy zany a dynamisy ny avy ny teny hoe dynamika ny avy ny teny hoe dynamita hery reto anankitelo reto raha miteny hoe fahahazo hery ianareo le hery eo amin'ny soatra masina iny dia voalohany indrindra aloha milaza énergie angovo raha mianatra n'izany ny fizika any raha tsy diso angovo mila énergie ianao zany raha hibata somary ela saka misy le hitanao le dokera reny mibata somary firila saka izy tonga te angovo zao manana énergie izy rehefa hiatrika fanadinana nareo mihinana sakafo betsaka énergie fa tsy hoe amin'ny andro ny examen vao tena mampahay mihitsy ny tsaramaso tonga dia efatra kapoka no haninao anao baka manko série C tonga dia sahirana ianao azonareo ve zany azako zany le ny sasany ray tambola nakasepe tambola kely ividianana inona chocolat androany moa zany chocolat pakeny ray tonga dia taperiny sasany constipé am'izay anao rehefa avy eo tsy zay fa teny zao dia efa miomana zay ny ilay izy ny fanahy masina manome anao angovo énergie dia ataovy zay zahoana ho énergie fa io fanahy masina koa raha miteny izany hery zany dia puissance fizika indray zany tadidinareo fa ny formule ny puissance égale misy an'izay ihany nytaneo andraha mise prof de physique ao puissance matanjaka dia efa hiatrika fanadinana zany matanjaka tsara mihitsy hiatrika ny tao-pianarana matanjaka tsara mihitsy anao vakansy matanjaka tsara mihitsy zay zany le izy meny fanahy masina tolo zany énergie puissance ary ny farany force zay vao force inona zany le anankitelo omeny fanahy masina énergie dia omen'Andriamanitra anao daholo zany raha hiatrika fanadinana ianao entinao miatrika ny fiainanao mba hananganana foto-drafy trolona dia amin'izay mahafiorina tsara ny fotom-pahavanonana ry ambany dia miakatra tsara ny mura ny rindrina azo tsara ny baccalauréat miakatra indray rehefa avy eo ny lisansy miakatra ny master haidolo ny matiera rehetrarehetra briky tsy mitovy ny zorony samy mahana ny maha izy azy fa io dia mirafitra ao an' Jesosy Kristy dia ry ambony ery ny ny rafitsay dia voatsangana ny foto-drafitr'olona dia izay le ambarana soatra masina eto hoarina amin'ny lehilahy mana-tsay ny olona mana-tsaina zany intelligence sady intellectuel dia manorona ny tranony eo ambonin'ny vatolampy dia tsy miravy io fa miorina tsara ravana malalo amin'ny tompo feheziko ny toriteny zaraiko taminareo anio miendrika fampianarana mampahery nareo amin'ny fianarana voiziny eto amin'ny tany sy ny sirenetsika zao ny hoe fanavaozana mirary soan'ny mpitondra fanjakana sika zay miasa fatratra amin'izany fanavaozana zany fa zao Nelson Mandela dia niteny ny fitaovam-piadiana mahomby indrindra amin'inona amin'ny fampandrosoana dia ny fanabeazana raha teheritreritra fanavaozana izany tsika eto Madagasikara tsy hoe asory rakoto dia hovay any rabedy aloha indray mba hitondra indray rabedy kadrao indray rakoto dia ohatran'izay tsy zay le izy fa andao mena lanja ny fanabeazana ampitombonika raha aman'ny mpampianatra tany Allemagne ane zany ny tenin'ny ramatoa Angela Merkel chancelier allemande nandritra ny 4 mandahy nampiakariny ka raha mampampianatra tezitra daholo ny maramila sy ny karazana tezitra ny fonctionnaire sy ny sisa dia ozy ramatoa Angela Merkel hoe ataoko ahoana moa no andray karama, betsaka mihoatra noho ny olona nampianatra.
reo mitanjaky ny Allemand zao tsika miteny zao ka raha mbola tsy omena lanja ny fanabeazana eto Madagasikara aza mieritreritra fanavaozana sy fampandrosoana zany ny hoaviny ty Madagasikara ty samy ataovy an'izao hoe mitanareo ry zanako malala sy ry mpampianatra eo apelatanantsika ny hoaviny ty Madagasikara ity zay le izy dia mampahery anareo ny manahirana fotsiny moa amin'izao tsika miteny zao tsy ny diplôma no anomezana toerana fa hoe zay teny akianja ka nadondrona ary teny akianja dia mena plasy fa teny akianjako aiza mo ty firenentsika ty no androso fa ianareo ry avako mitsangana zao zay mba mieritreritra mba hanao ingénieur aminareo ingénieur na bâtiment misy pasteur ingénieur na bâtiment architecte pasteur na Ambotately zao architecte mba mitsangana hoe zay hanao architecte mba mitsangana hoe mitsangana tsisy mamenatra zany aiza reny ihany ve alao jereny mpampianatra zara mitsangana reny zany mitsangana tsy kelikely ny architecte petra mitsangana ndray zay hanao designer mba mitsangana hoe zay hanao designer ndray zany tsy ampy atao amintsika eto zany ny olona rehefa hanao trano tsy maka designer zany izy famboamboarina am'izay revireveny anazy ao io ary tsy nisy mihitsy na ray ary raha zany ary nareo ary anao inona samy miresaka amin'eo akaiky anao ingénieur na bâtiment mitsangana hoe zay anao ingénieur na bâtiment mitsangana hoe andao anao fanampy sika petrary nareo petrary tokony mitovy amin'ny isanareo zany ny isan'ny bâtiment mitsangana vao tokony homena baccalauréat nareo eny mampahery anareo ry zanako mahereza amin'ny fianarana ny rariana dia sady intellectuel nareo intelligent hanana fotodrafitr'olona vanona tsara fotom-pahavanonana tsara rindrina tsara rafitsaina ho aviny ty Madagasikara malalatsika ity dia mirary soanareo tain'Andriamanitra fa engane ny fotodrafitr'olona nananareo mba iorona ao amin'ny Kristy Jesoa fa Kristy Jesoa ny fehizoro indrindra ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra amen